Izay ny amin'ny voavoiny fa fanamby 7 no apetraka izao tontolo izao atongavana amin'ny fampandrosoana maharitra hatramin'ny taona 2020 ho an'i Madagasikara manokana andalana ny asa mpandrifina izany ifanaraka amin'ny politika pirenena ho an'ny fampandrosoana nanomboka androany indrindra ny atrikasa faharoa andinihana izany. Ny lafiny sosialy nitoekarena ary ny tontolo iainana no sehatra telo heverin'i Madagasikara fa lara-pahamiana anatin'ny fanampy 7 napetraka firenena mikambana ahatongavana fampandrosoana maharitra hoy Ministra Raveloarson Herlanto. Lara-pahamiana izay ampifanindrina amin'ny politika pirenena ho amin'ny fampandrosoana. Nikondò miaraka amin'ny famolavolana izany avy amin'ny fitondram-panjakana, fiarahamonim-pirenena ary amin'ny mpiara-miombonanto karabola sy ara-teknika. Ny ady fantrana anisan'izany ny ady amin'ny nanoanana, anisan'izany ny fampianarana, nefa mety misy zavatra ihany koa everitsika fa afaka mandefitra ary rehefa jerentsika ny 7 dia anjarantsika androany mijery hoe inona ny maika indrindra tsy maintsy raisina ary mazava loatra fa ny objectif rehetrarehetra dia mila vola anaovana azy ka raha voafetra ny vola dia tsy maintsy voafetra ihany koa ny tanjona. Voalohany indrindra aloha dia ao ireo famatsiam-bola mazatra izay manampy antsika fa hojerena ihany koa ny famatsiam-bola atanatiny. Amin'izao tsika miteny zao zany dia anisan'ny fomba arosontsika mba tsy hankinantsika foana rehefa miresaka financement de développement dia financement extérieur fa tsy maintsy manana antsika stratégie pirenena anankiray inona ny loran'bola misy eto amintsika nefa tsy voatrandraka, inona ny sakana tsy mahavoatrandraka ny loran'bola rehetra eto amintsika ary inona ny paikady pirenena arosontsika mba mety hanosika zay mety fitrandrana ny loran'bola rehetra misy eto. Raha ny fifanerahan'ny Addis Abeba dia tombatombanana any amin'ny 530 miliara dolara no ilain'ny Afrika mpandehanana ny tanjona ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Ho an'ny Madagasikara manokana hatreto dia mbola tsy voafaritra ny teti-bola ampiasaina hanatanterahana ny vina ho amin'ny fampandrosoana maharitra hatramin'ny taona 2020. Madagasikara izay voatsikajy ao anatin'ny firenena 120 izay nanolo-tena anaovana andrana nasionaly amin'ny fampiarana ny tanjona ao amin'ny fampandrosoana maharitra. Efa fantatra koa fa mialohan'ny volana Jolay vita tanteraka ny antota-kevitra ho an'i Madagasikara.